mitady an'i Jesosy marina ve anao raha lasenabavy. Zay ve ny atongavana hoe tsy sao hoe famonjena plasy fotsiny famenoana seza. Tena liana mikaroko an'i Jesosy tokoa ve ianao? Ozy ny ten'Andriamanitra hoe rehefa mitady nareo dia mahita. Ka tsao ozy dia ho hitanareo. Jesosy zany tsy manatona anao raha tsy ianao mihitsy mikatsaka azy. Jesosy eo akaikinao, fa mila miantso mihitsy ianao hoe Jesosy aiza ianao? Ozy ny hira aiza ianao amikirako? Raha ho maty raha lasenabavy, raha ho faty ianao ve azonao antoka aiza ny misy ianao? Raha ho faty anio ianao, azo antoka ve ho voavonjy ianao? Aoka raha lasenabavy, itoy ihany tsika amin'ny fanomponan'Andriamanitra, itoy hatrany tsika amin'ny fitandremana fankatoavana ny ten'Andriamanitra. Mialohan'ny naovantsika ny rakitra dia anao hira anankiray tsika 592 ivavaka tsika mialohan'ny anaovantsika fanatitra. Sotranao izay ry Andriamanitra lehibe indrindra satria mbola nitarianao amin'ny fotoana iray tongetr'izay dia novanao mivonajanao manao fanatitra izay famezana fa aminao tompo ianao nyfatin'izany satria famezana fa aminao izany entiny amponanao tompo fampandrosoana mba indainy tsy ho fanasanao izao tompo ampidi-pentanao sodanina tompo. Amen. Jangan
tamin'ny voalohany dia hoe aiza ianao Jesosy, nitady an'i Jesosy ianao zany. Dia rehefa nahita an'i Jesosy ianao dia tonga izy manatinao, inona tadiavanao anahy? Ovay ny tompo, ovay Jesosy ny foko. Manana faniriana anovany Jesosy ny fonao ve ianao? Hainy Jesosy zany. Tsy ny herinao sy ny tanjakao manova an'izany, fa ny fanan'Andriamanitra manova ny fonao. Diovo ny fonao. Hain'Andriamanitra koa manova ny toetranao. Tsy vita ny fahalalànao sy fahaizanao zany, fa rehefa matoky an'Andriamanitra ianao dia apetraka an'Andriamanitra, dia izy ny mandray ny fiainanao dia hovainy ny fonao. Mialohan'ny hainoantsika ten'Andriamanitra dia hivavaka tsika, hivavaka tokoa tsika mba hafanan'Andriamanitra na ampiteny mpanompon'Andriamanitra eto mba omeny teny saza ao anao. Saza tsika iray tsirairay avy ny teny izay ampitondrain'ny mpanompony eto. Fitaovana ihany reny, fa Andriamanitra amin'izao tsy afaka ilatsaka tonga dia hiteny amintsika, fa nametraka amin'ny mpanompony izy hitondra ny teniny. Dia mangataka tsika zany mba hitenena an'Andriamanitra indray. Maro ny maniry mba hitenena an'Andriamanitra fa tsy mahita, fa ianao tombotsoanao mbola miteny aminao Andriamanitra. Andriamanitra manitsy aminao, raha misy fahadsoanao tsy fantatray, tsy fantatry manodidina anao, fa Andriamanitra ny anitsy anao amin'izany mba ilanao fahazaran-dratsy reny, ilanao amin'ireny zavatra mamatotra anao reny avy amin'ny alalany tenin'Andriamanitra ny afahanao manitsy an'izany. Dia hivavaka tsika mialoha ho an'ny tenin'Andriamanitra. Miaraka hitsangana tsika hivavaka. Misaotra indrindra Tompo satria mbola nitiavanao izay, mbola mino fotoana indray hitenenanao aminay. Tompo mitenena aminay fa meno anao izay ampiteneny mpanomponao amin'izao arivo izao hitondra dina ray Tompo, satria ny teninao dia efa nilo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay zany. Jesosy matoky Tompo ianao manana teny ambara aminay amin'izao arivo izao. Andriamanitra pasoapa. Lebesy magagy tsika matoky Andriamanitra magagy ianao mankatana hiasa eto amin'ity fiangonana ity Tompo, miteneny eto ianao, mila anao zay Tompo, anitsinao dianay, anitsinay fonay, anadiovanay zavatra rehetra anatinay Tompo, tirenazy Tompo Andriamanitra. Andriamanitra matoky anao venan'Andriamanitra. Andriamanitra nomaly, Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra mpanindra akozy be fitiavana indrindra ianao. Ianao dia mihevitra ny fiainana, mihevitra ny tontolo-piainana izay mihevitra manalavitra anao Tompo. Ianao dia Andriamanitra mahita nay naiza naiza, inona ny zavatra rehetra miafina ary dia efa miharihary anatrianao zany, satria Andriamanitra mpamatitra ny fo sy ny vo ianao. Izany nanatokana eto anatrianao amin'izao arivo izao, torotoroy amin'ny tenao ny fonay itsiko izay Tompo ny zava-lalana lehana izany mangatahana amin'izao arivo izao Tompo soa Jesosy. Amorony fomady ao Andriamanitra, avazy o rinamary ifanaya She
Alléluia. Ataovy n'olona falifaly. Sangany an-tanany zay malahelo tonga eto. Nefa le hira mampalahelo kely. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao amin'ity folakandro ity. Alléluia. Alléluia ve. Fampahereto indray ary misaotra an'Andriamanitra fa nomeny tompo indray fotoana ifampaherezantsika amin'ity hariva ity. Alléluia. Ary manaiky ny fitondran'Andriamanitra. Alléluia. Misy zavatra kely ampianariko atsika. Iza ny vonina hianatra. Kely fotsiny. Momba ny atao hoe fanandratan-tanana. Zay mantsika. Mila ampianarina manandran-tanantsika. Alléluia. Manomboka izao tsika rehefa manao alléluia dia ampitsika tanana. Alléluia. Alefa sara hoe alléluia. Nda zao misy atao manatrika ohatr'izao ny tanana. Alléluia. Rehefa mivavaka zany tsika dia ilaina koa manandran-tanana. Alléluia. Ka rehefa mivavaka ka misy zavatra vao anatin'ny fonao, ohatra hoe misaotra an'Andriamanitra ianao, dera an'Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra, dia atodika manatrika ohatr'izao ny tanana. Alléluia. Jereo tsara ny ataoko e. Alléluia. Fa rehefa kosa mangataka dia atao ohatr'izao ny tanana. Jereo ny ataoko dia mino ianao. Alléluia ve. Rehefa kosa misy olona hoe misy manao amen na ka mba tianao hosamborina le amen dia atao ohatr'izao ny tananao.